Vahaolana ho andreo tsy hanasa vokatry ny Covid-19 izay hatrany dia nanatanteraka fivanaova-tso ny fiara-miasa ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana Arakasa niraka tamin'ny programa vonjeo tsy hanasa amin'ny fanomezana fanofanana arakasa ho andreo tsy hanasa izany rivaravana risy Rijerakitso. Malagasy tsy hanasa misy 10 metsy sy iray tapitrisa no avotana mba hananasa fototra mahavelona ato anatin'ny efa taona. Atratraran'io tanjony io miara-miasa Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana Arakasa ny programa vonjeo tsy hanasa amin'ny fanomezana fampiofanana ireo tsy hanasa ireo. Ity programa ity zany dia tena itilo hoe amin'ny sokajinasa toy iny ny mahavodona andreo tamin'ireo ka tena mahasairana azy ka ilany tokoa famonjena amin'ny fiainana. Dia ezaka ny ministère amin'ny alalan'ireo établissement technique sy formation professionnelle ireo hanao ny fanofanana fa tsy hijanona treo zany fa tena hijery mihitsy mandra-pahatonga zareo any amin'ny asa. Zany hoe tsy maintsy hijery partenaire hafa koa zany ny programa miaraka ministère zany amin'izao fotoan'izao zany any amin'ny 710 any nisan'ny sokajinasa na roinasa efa iasan'ny ministère maneritra ny faritra. Ampiakarana ny tahan'ny fanananasa eto Madagasikara no imason'ny programa vonjeo tsy hanasa fomba fiasa sy drafitra matipaika no napetraka mba hahatratrara ny vokatra io ara-potoana. Mengy avy amin'ny atao hoe zarasa no fomba itondrana fanomezana asa ny olona tsirairay. Dia ny fomba fiasanay mengy amin'ny antsoina hoe sakelika isaky ny vokotany. Zany hoe misy club na chômeur zany na fivondronana olona tsy manana asa dia mivondrona kely isaky ny vokotany samy manana ny secteur d'activité. Dia eo no miainga ilay fanofanana, hita avy eo ilay fanofanana dia miakatra mahatonga anazy azo asa. Faritra fito no iasan'ny programa vonjeo tsy hanasa amin'izao fotoana izao, ezahana ny andrakofana ny faritra rehetra eto amin'ny nosy hatramin'ny taona 2024.